Lehilahy iray kosa no niara ny herisetra izay nataony mpitandro ny filaminana tetsy 67 hektara. Lehilahy iray izay avy niala hetaheta tao amin'ny toerana fivarotana zava-pisotro misy alikaola tetsy Tsaralalàna Lacoste no nidaroan'ny mpitandro ny filaminana ary naratra mafy vokatr'izay vonona nahazo azy izay. Tsy nisy zavatra na fandikan-dalàna nataon'ity lehilahy ity araka ny fitantarany fa nandany fangatahana ny hividianana tsaky izay nataon'ilay polisy taminy izy no niara-ny herisetra. Ny alarobia lasa teo tamin'ny 4 ora sasany no nitranga ny tantara. Niditra avy any le polisy iray izay dia nangataka tsaky tamiko sy toka dia tsy nanome anazy amin'ny fomba ahoana moa ny amezako toka polisy ao anaty bara. Dia rehefa tsy nanome an'io dia natsolo le namandrery dia le namandrery tsy nalala ninina dia tonga avy any dia tonga dia nidaroka ndray dia avy eo koa ny tonga ndray dia nidaroka lavo tao ambany tao za dia rehefa lavo tao dia nidamadamany tao. Dia rehefa lavo izy za dia fatorany minouty indray ny tongotro avy ity dia sotosotominy tao anatin'le bara. Dia rehefa in'izany fahatoro minouty iny dia tonga le tompony bara za mba hoe hiaro anaty meny ny tontolo indray mpandeha koa dia niala tery. Dia avy eo nisy polisy iray namandreo indray za mba nalahelo anaty dia niaro hoe aman'iny izy ny atao lisany an'io. Dia teo amin'izay za vonjanona iny dia niatso polisy avy any avelany indray le namono anazy dia namatotra minouty tato indray. Dia rehefa mifatorany tato za dia nentiny nakany amin'ny centrale dia rehefa tonga tao za tomboro dia nampandonga lehany eo nelanelela tapatra dia tonga avy any le ray namono le nitondra anazy zany dia hoe aizy le ry teo dia hoe itsy dia vao hitany dia navoaka le vera tao posy tonga dia natotany tato amin'ny lohako ity tonga dia zay raha tamin'ny ora niakatra ohatran'izao zay vao nidina tamin'ny tany. Dia avy eo indray dia nentiny tao amin'ny birao hafa indray dia rehefa tonga tao dia le polisy mambe tonga dia mibata masinina indray dia izy mitendritendry eo nefa za tsy akeseny tsy ataony dia le ray eto mamono anahy foana. Dia avy eo amin'izay le polisy ray le mba niaro anaty arian'ny bara nysitina anao hoe viala ty hita mako fa misy ny raha be zany za dia sasany tao midoso ny loha. Dia rehefa ny sasany tao dia nentiny tao amin'ny le birao dirako voalohany dia tonga tao zay vao vana le minouty dia napetrany teo dia kelikely teo amin'ny tany valy teo na mbola nahiditra ny violon indray. Nefa inona moa tokony ampidirana violon za tsy nangalatra tsy namono olona tsisy zavatra hafa nataoko. Rehefa tafavoaka ny toerana niazonan'ireo mpitandro ny filaminana azy ity lehilahy ity dia avy hatrany dia nentina teny amin'ny hopitaly ary nanaraka fitsaboana. Teo amin'ny lohany moa ny tena vomafy ary mbola manaraka fitsaboana ny lehilahy hatramin'izao. Raha ny voalazan'ny mpitandro ny filaminana kosa indray mahakasika ity raharaha ity dia ilay lehilahy no nilavaniny tamin'ilay mpitandro ny filaminana ary niady taminy ka niaro ity farany ireo mpitandro ny filaminana hafa namany. Efa mandeha moa amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity ny amin'ny zava-nisy marina.